MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Efatra mitelopolo ankehitriny ireo namony ainy vokatry ny farendrehan'ilay sambo nikasa hitondra olona ntsokosoko ho an'ny Mayotte. Razana 12 indray omaly no hita faty tao Nosfaly anatin'ny distrika Anambanja. Vitsy ny minisitra manana fahasahiana manao soniny fahafahana manenjika ireo tompony andraikitra ambony. Eny anivo ministera tsirairay amin'izao fotoana izao, ohatra isan-jato ny famoahan'izay raha ny eny anivo ministera ny filaminam-bahoaka. Isan'ny manamafy ny fisininy tsy maty manota ny momby io, hoy ny filohan'ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Lanja sora-baventina ny loana ny birao fiasany ireo mpiasa amin'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana androany. Tsy ekena ny fanesora amin'ny ministera ny fanajariana ny tany azy ireo sy ny nanakatonana ny birao fiasany omaly. Manjakazaka ny sinoa miara-miasa amin'ny komuna sy ny fokontany any Ambatomirahavavy raha ny fitarainana voaray. Io teratany sinoa io izay manangana foto-drafitrasa tsy nahazo-ndalana ary ahina hitera-doza ho an'ny mponina ao an-toerana amin'izao fotoana. Any ivelany miantso ny firenena Amerikanina ampitsahatra ny fanatanterahana izy ireo. Nsidina amin'ny alalan'ny drone manamorona ny sistany ny firenena Rosianina ankehitriny ny mahazovoan'ny Rosia ao Etazonia. Omaly drone Amerikanina iray no nianjera nandritra ny sidina nataony tao amin'ny faritra misy ny Mer Noire. Miantsy prix an'izay. Izay ny lohatenim-baovao, ankafaliany indray tombo-kilasy sy tombo-vavy no hijidiana ny tokantranonao amin'ity ala ity. Tonga soa ato anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy, atenina ny araba ary manasa anao ihany koa. Anjoy izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia toy ny lozan-dranomasina tany amin'ny distrika Anambilibe no hanokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tafiakatra 7 amin'izao fotoana ireo namony ainy vokatry ny farendrehan'ilay sambo nikasa hitondra olona ntsokosoko ho an'ny Mayotte ny andro nomaly. Razana 12 indray no hita faty tao Nosfaly ao anatin'ny distrika Anambanja. Mbola mitokosa ny fikarohana izay ataon'ireo fokon'olona sy ny manam-pahefana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Mbola mitana nisan'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao no toy ny ilay raharaha momba ny sambo rendrika saika hitondra olona ntsokosoko atsy amin'ny nosy Mayotte. Omaly ny ampy 12 indray ireo namony ainy ary hita faty tao amin'ny Nosfaly ao anatin'ny distrika ny Ambanja. Tongozo be ny tanàna teo aloha eo anivon'ny komuna Antafiambotra no mitorana ny fanampanazavana. Zava-misy ny moaly marandray zany faty nagnaraka ranomasy eto amin'ny ranomasinay. Ary hoe zay hita voalohany zaza ireo io. Rehefa nahita roe izy zay nikariko tany tambelambelana tany nahita izy. Ke raika ambin'ny folo zay nisa hitanay taty Antafiambotra. Ato amin'izao zany efa nikariny havany jiaby rambony moaly. Efa lafa niavany ireo jiaby. Direi sy sekretary na le natao fandevana amin'izao fotoana izao. Zay zava-misy aty. Niantsy sy naraiky na tsy nahita naraiky. Mbola mitiny fikarohana. Araka izany, tafiakatra 7 ireo namony ainy vokatry ny faharendrehany ity sambo ity amin'izao fotoana izao. Fanontaniana petraky ny mpanara-baovao hatrany ny araka izany hoe firy marina ireo olona nikasa hiondrana ntsokosoko tany Mayotte ireo. Andrasana ihany koa ny toy ny fikarohana ho an'ireo izay tompon'antoka tamin'izao fikasana hanondrana olona ntsokosoko izao izay efa namoahana filazana fikarohana. Fa tsy marina ny filazana ny ely tao anaty tambazotra ny tserasera amin'izao fotoana izao nilazana fa nalefa irery tony kôly ilay zazalahy efa taona hita faty omaly niaraka tamin'ireo razana 12 tao Nosfaly lazany dadabeany Antoamasina tamin'ity androany ity fa niaraka rendrika tamin'ny reniny io zazy io fa saingy mbola tsy hita ny razana hatreto. Ity raim-pianakaviana ity dia manana zanaka manjafitra 12 tao anatin'ilay sambo nitondra tsom-ponenana malagasy ho an'ny Mayotte ny andro ny alahady 12 martsa lasa teo. Ny zanany vavy 13 taona ary ny zafiny iray zazalahy efa taona no niarana monyainy nandritry ny loza iny. Ny zafikely moa izay hita faty omaly talata tao amin'ny Nosfaly niaraka tamin'ireo razana miisa 12 hita farany raha toa ka mbola tsy hita popoka kosa ny ren'ilay zaza
tsy nanam-po ary tsy nalala ny tena tondian'izy mianaka izay nindosiny fahafatesan'izao ny fianakaviana raha niala tao tomasiny izy ireo telo herinandro lasa izay. Za sy nahafantatra ny programa hoe nandeha hoe izy fa sy nahita zay zavatra nataony zany izy teto dia hoe aloha za andeha papin dia hoe za masiano za andeha ho an'ny Ambilobe ka kinanjo nefa nandeha izy nandeha ho an'ny Mayotte io. Namanakaiky n'ilay renjaza nydosy ny fahafatesany io no nampilaza tamin'ny alalany Ansoatarby andreto fianakaviana ny Toamasina ireto fa samy niaraka dobo tao anatin'ilay sambo ho an'ny Mayotte izy ireo ary nanambara fa nydosy ny fahafatesany izy mianaka raha tokafitra somatsara kosa ity namana mpitafitra ity ary lasa nitsoaka no nitahotra higadra rehefa tonga teny an-tanety. Treto aloha androany zareo nandevina le olona any Ambilobe any. Zany hoe misy fianakaviana zay nandeha agny misy fianakaviana nandeha any nijery tany nandevenana zany hoe androany zany raha natao le fifandevenana tany dia efa sy misy firetantory 33 ans le mamany eo amin'ny 33 ans le zazakely 4 ans. Io namany io ihany no nitantara tamin'ireto fianakaviana ireto fa nipoaka ile sambo ka izay no antony ny faharendrehana. Betsaka no maitsy naratra araky ny hafatra voaray ny fianakaviana ka izay no nafaty ny maro anisa tao anatin'ilay sambo. Mpanarato sendranandalo no natazana ireo izay mbola velona ka afaka nanavitra azy ireo. Nalevina androany any Ambilobe moa ilay zazalahy kely raha toka mbola kalona kosa ny reniny. Avelantsika eo ny mahakasika izay lozan-dranomasina nitranga tany amin'ny distrika an'Ambilobe zay. Fa vitsy minisitra manana fahasahiana manao soni ireny autorisation de poursuite ireny na ny fahafana manenjika ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony eny anivo ministera tsirairay amin'izao fotoana izao. Isan'ny manamafy ny afisiny tsy maty manota eto amin'ny firenena ny momba io hoy ny filohan'ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité tamin'ity androany ity nandritra nidinika niresahana ny momba ny fisitrahana ny fiarovana manokana na ny immunité sy ny resaka tsy maty manota eto amin'ny firenena ny famoahana izay autorisation de poursuite izay tokony ho 100 isan-jato raha misy ny fahavononana marina hiady amin'izay ady amin'ny kolikoly sy ny tsy maty manota izay. Manoloana ireo raharaha fanodikodiana mbola mpanjakana ny fanaovana tantely hava-drakotra ny harem-pirenena sy ny maro hafa izay mahavoatonotona sy mahavoasaringotra tompona ndraiky mpanjakana samy hafatra izay. Mazava ny antony tsy ahafahana miroso amin'ny fanenjehana azy ireo hoy ny filohan'ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité androany. Lasa facteur de blocage ny immunité na ny fiarovana manokana. Ny zavatra tsy kiaritra dia tsy misy ministre sa manao soni autorisation de poursuite. Gendarmerie maintient nomba exception amin'ilay voalazako teo. Gendarmerie c'est que 100% d'autorisation de poursuite. Ny policier 0%. Bloqué daholo zany ny poursuite andreo fonctionnaire ireo satria tsy misy ny autorisation de poursuite ka lasa vadika impunité ilay immunité rehefa tsy misy mampiatra ny lalàna. Tsy misy afa-tsy ny famoahany ny ministera sy ireo sampandray voakasika ny autorisation de poursuite araka izany ny vahaolana tokana raha misy ny fahavononana hiady amin'ny tsy maty manota hoy hatrany filohan'ny CSI. Raha ohatra zany eto Madagasikara ka tena misy ny tolérance zéro dia tokony 100% ny autorisation de poursuite avoaka ny ministre. Tokony 100% ny autorisation de poursuite avoaka ny birao ny anteniera. Tokony 100% ny mise en accusation ataony anteniera miakatra makany amin'ny haute cour de justice. Raha tena anao zany tsika ny tolérance zéro dia tsy maintsy ny autorisation de poursuite no betsaka toy izay ny autorisation de poursuite tsisy valiny. Tokony isy ihany koa ny fe-potoana omena ny ministra tsirairay na ireo sampandray voakasika amin'ny famoahana io autorisation de poursuite io. Azo atao ohatra ny manome azy ireo ray volana. Dilan'izay miroso amin'ny fanenjehana ireo manana ny fiarovana manokana na ny immunité ho an'ny solombavam-bahoaka mbola nirafitra ny olana ankehitriny. Aleo apetraka aloha ny rafitra rehetrarehetra ahafahana miady amin'ilay izy na mbola tsy vita androany ara miady aminazy fa aleo aloha
efa omanina hoe reto avy a ny arofanina zay a azo ampiarina rehefa misy ny foaram-pefy amin'izao mantsiny a misy ny lalàna efa lany daty, misy ny tsy misy mihitsy ny amin'ny sehatra sasatsasany a dia ny fametrahana an'izay zany amiko aloha no ady tokony atao voalohany. Raha tsy voavay ireo rehetra ireo, ho sarotra ny ady amin'ny tsy maty maloto eto amin'ny firenena, hoy ireo mpisehatra isan'ny tokony nandritra ny dinika ny resana momba ny fisitrahana ny fiarovana manokana na ny immunité sy ny resaka tsy maty maloto niarahana tamin'ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny ady sy ny kolokolo maro hafa androany. Fa miovaova tahaka ny mahazatra zay ny foto-kevitra hijoroany ny antoko avy amin'izao fotoan'izao. Manapirovo zany ny faneho-kevitry ny filohan'ny antoko teo aloha Ratsirahonana Norbert Lala nandritra ny fionana izay no karakaraina izy ireo tao Toliara farany teo. Taoriny nazon'ny antoko avy ny ministera roa eo anivon'ny gouvernement tamin'izao fotoana, nilaza ny filoha nasionaly ny antoko avy teo aloha fa manana ny safidiny ny mpikambana tsirairay avy eo anivon'ny antoko. Ny avy tsy manana foto-kevitra hoe aniry mpikambana ao aminy tsy maintsy teny fidinao satria tsy manana kandida azy manokana fa hoe anona kandida noho izany dia manana safidy malalaka tsika avy tsirairay avy hoe aizanao lehiko. Zay ny fahafahana zay ny zony tsirairay zay. Atreto araka izany, tsy fantatra mazava ny fifanarahana teo amin'ny antoko avy sy ny mpitondra ankehitriny. Ny antoko avy izay nilaza ho manoana ny filohan'ny Rajoelina saingy izao nivadika tampoka izao indray. Ankoatr'ireo, isany nambarany filoha nasionaly ny antoko avy teo aloha ihany koa fa tsy tokony hirotsaka hofidiana ireo kandida izay tsy manana fahafahana mampiasa angidy-by. Fa mitena ny demokrasia izany, hoy Paraina Auguste, izay miaro ny famatsim-bola maloto ataon'ireo kandida amin'ny alalan'ny famatsim-bola avy any ivelany. Ny fangambarana nataony dia hoy izy hoe aoka raha ngaho zazaba milasaka zay tsy manana hélicoptère, zay tsy manana gazety, sy manana télévision, le tsy manana mbola fa aza mandrebrebo olo fotsiny ho izy. Zay ny ataony ampidirany vola maloto hoe ananareo dia fiarovana an'izay ohatra miaro an'izay zany izy fa ampidirany vola maloto zay satria zay nefa sisa rotiny ambarao fotsiny anazoanareo an'le vola na iza izy na ho fitondrana izy na ho mpanohitry na iza izy ambarao le source ny volanareo dia ho hita eo hoe inona avaiza le source io nge sisy mahafantatra an'io anina io na misy zavatra efa nataonao taloha ta. Raha tsy ivona, tsy mazava ary mampifamafao ny fomba fiterin'ny olo-pirenena ny toerana misy ny antoko avy. Misy ireo niaro sy nanoana ny fitondrana ASVM tamin'ny fotoan'androny. Avy eo nivadika nampandany ny kandida avy amin'ny antoko TIM tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Ary ankehitriny, milaza fa manoana tsy misy fepeta ny fitondrana misy ankehitriny. Antony nahatonga ny antoko ahazo ireo ministera roa manana ny maizy azy eto amin'ny tadisin'ny firenena. Raha tahaka izany ny fanaovana politika sy ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena, tsy tokony ho gaga ny isam-batan'olona raha miha-mahanitra i Madagasikara ary latsaka anaty fahoriana sy ny fahantrana lalina ny vahoaka ao aminy. Ary ny tena mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao dia ny mbola nanomezan'ny filoha ireo ministera manandanja ho an'ny antoko avy. Ireny marina ve le hoe mahay miova loko sa manahoana ao anatin'izay? Fa isan'ny mampikatso ny orinasa malagasy madinika salansalany hatramin'izay tsy fahitana lalam-barotra sy ny tsy fahazoana famatsim-bola goavana ny famaroan'izy ireny. Izay anatin'ny sehatra tsy manara-drafitra moa zany na secteur informel no isan'ny antony voalohany. Mahatonga izay raha ny fanazavana lasa vesatra ho an'ny toe-karena sy ny firenena araka izany izy ireny. Ka antony nandrosoana ny rafitra seziana ny centre de gestion agri Hilary Nasoliniainy. Isan'ny olana ny taraina ny mpanjara malagasy hatr'izay ny tsy fahitana lalam-barotra sy tsy fahazoana famatsim-bola betsaka avy amin'ireny mpiara-miombon'antoka lehibe ireny ka mampikatso ireo orinasa sasany matetika. Ny tsy fidirana amin'ny sehatry ny manara-dalàna na ny secteur formel hoy ny filohan'ny fivondrona ny mpanjara malagasy na ny fifipamano anton'ireo. Antony mahatonga azy ireo iroso anatin'ny rafitra izay afaka manampy azy ireo ara-teknika ahafahan'ireo orinasa mitantana sy miomana amin'ny olana ara-bola sy ara-toe-karena na ny CGA ankehitriny. Ny tombony alohan'ny mpandrara malagasy dia voalohany indrindra araka ny efa nirasahana teo dia ny hoe ny fitsofoan'ny orinasa zany amin'ny sehatra ara-dalàna dia manamora ny fampiresahana amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny famatsiana ara-bola
na eo amin'ny resaka tsena na eo amin'ny resaka fividianana ny akora satria manano sarotra ihany a ny fampiresana amin'ireny atao hoe mpiara-miombonantoka amin'ny orinasa tsirairay aby reny a raha ohatra ka amina sehatra tsy ara-dalàna ireo mpisehatra ireo. Tato anatin'ny andro fijitsika am'izay nahita tamin'ny gazettsika hoe mahatratra ny amin'ny 30 na 700 ny arikarena faobe ihany a no mpisehatra amin'ny tsy ara-dalàna. Ny fienahany zay zany a dia akoatran'ny mampidibola ho an'ny fanjakana fa memana maivana kokoa ny fandraisana amin'ny ireo vesatra amin'ny resaka arakitra zany amin'ireo orinasa zay efa ao anatin'ny ara-dalàna. Tanjona ao anatin'ity ihany koa ny fampidirana ireo orinasa rehetra ao anatin'ny sehatry ny manara-dalàna mba ampiainana ny vesatry ny toe-karena malagasy. Manoloana izay fa indrindra ho an'ireo orinasa efa anaty sehatra manara-dalàna izay voatery mibaby ny hetra n'ireo secteur informel ireo. Mazava tsara zany a fa vesatra ho an'ny ekonomitsika ny sehatra ny tsy ara-dalàna. 30 ka hatramin'ny 700 tao izy président ny vesatra ny reo zay asa ao anatin'ny sehatra ny tsy ara-dalàna na ny activité informelle ary raha ohatra moa ka tafiditra formelle daholo reny orinasa reny a orinasa madinika sy salatsalany reny a dia afaka tobony ngeza be dia afaka mifandraharaha amin'ireo orinasa lehibe satria fantatsareo tsara zany a fa vesatra n'ireo orinasa lehibe zay efa mipetraka na ny ireo zay ao anatin'ny sehatra ny formel zany a ny fandraharana miaraka amin'ny secteur informel satria lasa izy indray a no mandoha hetra ny reny olona tsy ara-dalàna na nireo mpisehatra tsy ara-dalàna ao anatin'izay asa zay iarahana amin'ireo zay orinasa zay ao amin'ny sehatra ny ara-dalàna zay. Totosandroany ny fifanaovantsony mpiara-miasa eo amin'ny sampandrarany hetra sy ny fivondrona ny mpandrara malagasy na ny fivipama ao anatin'ny CGA na ny centre de gestion agréé. Fa isan'ny vaovao nisongadina ihany koa ny androany dia nitokona ary ny lanja sora-baventina anoloana ny birao fiasany. Ireo mpiasa amin'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana tamin'ity androany ity antony tsy fanekena ny fanesora amin'ny ministera ny fanajariana ny tany azy ireo sy nanakatonana ny birao fiasan'izy ireo omaly moa zany tsy manaiky ny famindrana azy ireo ihany koa amin'ny tranona olon-tsotra ireo mpiasa ireo raha ny fanambarany zay ny ombonan'izy ireo tamin'ity androanyity. Hilary Nasoloniainy. Tsy manaiky ny fanesoran'ny ministera ny fananjariana ny tany azy ireo amin'ny trano fiasany ireo mpiasa ny fitsinjaram-pahefana araka ny fanambarana sy ny fitokonana nataon'izy ireo androany. Tsy manana fahefana androka ny mpiasa ny ministera ny fitsinjaram-pahefana ny avy amin'ny ministera ny fananjariana ny tany hoy izy ireo antony tsy anekeny ny fialany eto amin'ny toeram-piasany sy ny lanjan'izy ireo sora-baventy ny maraina teo. Voalohany indrindra tsy nisy nakalozan-kevitra sy fifampiresahana taminay io fanampahan-kevitra io. Faharoa tsy mety aminay ny fanalananay ato amin'ny trano-mpanjakana ifindra any amin'ny trano privé izay andohavana hofa-trano. Izay akory tsy mpanofa-trano tsy nanofa-trano ka azo roana sy hitondrana huissier. Ny aménagement du territoire izay manala anay ato koa dia tsy tompon'ny trano fa mitovy aminay ihany samy miasa sy mipetraka ato. Mangataka trano-mpanjakana sy trano mendrika anay izahay noho izany satria hatramin'izay dia tsy mbola nanana trano mihitsy ny décentralisation fa nafindrafindra foana ary nitsony tsy niavina nefa décentralisation izany no fototra sy kitry faharan'ny fampandrosoana izay lazaina sy dradradradraina foana eto amintsika. Everinay ho fanapotehana sy fanimbana ny décentralisation izao famindranana izao. Tsy nisy fifampidiniana teninidina no nanantanterana ny fanakatonana ny biraon'ireto mpiasa ireto raha ny fanazavana hatrany. Mpikatso tanteraka ny fampandehanan-draharaha eto anivon'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana ireto mpiasa ireto raha tsy misy ny vahaolana hoy izy ireo. Le no heverina ho tompo-trano zany no manala anay ato fa ny aménagement izay mitovy aminay ihany koa. Tsy nisy fifampiresahana tamin'ny mpiasa tompoko na fifampandiniana izany zavatra rehetrarehetra zany fa tonga dia dinidinika ny lehibe tany ambony tany dia tonga dia baiko midina fotsiny miala. Mazava loatra ko birao isana raha mihidy mazava loatra zany mikatso ny asa rehetra iandraiketan'ny décentralisation. Mazava loatra fa fandefatsana subvention commune aloha zany aloha dia coince tanteraka mihitsy ny chef fokotany tsy andeha mihitsy ny région izay ao ambany fifezan'ity ministera ny efa fitsinjaram-pahefana ty.
omaly ariva taorian'ny firavan'ny mpiasa no nisy mpitandro ny filaminana maro ny saritava na mantsika ireto birao ireto raha ny tatitra ihany. Mpiasa maherin'ny 30 no voakasika ity fanankatonana ny toeram-piasany eto amin'ny ministerany fitsinjaram-pahefana ity. Nilazany mbola ifampiresaka amin'ny minisitra tompon'andraikitra ny tale jeneraly ny fitsinjaram-pahefana rehefa nanontaniana mahakasika ity raharaha ity ny maraina teo. Raha iverenana tao anatin'ny ministera tokana ny fananjariana tany sy ny fitsinjaram-pahefana teo aloha no ny fitsinjarana taty aoriana fangatahany ministera ny fananjariana tany ny andraisan'izy ireo ny birao rehetra eto anivon'ny ministera no ny fahaterena saingy tsy manaiky izany sy ny famindrana azy ireo eny amin'ny tranon'olon-tsotra eny ampifoloha ny mpiasan'ny fitsinjaram-pahefana anton'izao fitokonana izao miseho ankehitriny. Ankoatr'izay fitokonana samihafa izay dia isany mbola misarika ny sainy maro amin'izao fotoana ny mahakasika ny fiomanana amin'ny fividianana amin'ity taona 2024 ity mampanahy mahakasika izay fiomanana sy ny fiatriana amin'ny fividianana izay hoy ny mpahay-toekarena Hugues Johnson nanaovana fanadiadiana ho an'ny androany hitantaratra amin'izao fotoana fa tsy manana fahavononana hiatrika izay fividianana izay ny fitondram-panjakana amin'ny joro ankehitriny isiako ny goavana eo amin'ny lafiny ara-ekônomika ny zava-misy raha tsy misy ny fandraisana fepetra henitra sy aingana ao anatin'izay Henri Florian. Eo ampelantanany fitondram-panjakana tanteraka ny fikirakirana amin'ny lafiny rehetra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity na izany mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana araka ny zava-misy amin'izao fotoana izao sahirankirina mikarakara ny mialoha ny fitondram-panjakana mety anaoagoany ihany koa ny tony io no fanontaniana napetraky ny mpanara-baovao mila hamafisin'ny fitondrana ny fikarakarana ny pitsopitsony rehetra amin'izany fifidianana izany tsy misy afa-tsy ny fandravana ny seny mijoro amin'izao fotoana izao sy ny fametrahana olona hafa saha mijoro amin'ny fahamarinana no vahaolana hisoroana ny olana mety iseho raha ny fanazavany ro mpahay-toekarena amin'ny mety tsy ho vita ntsony no mantsy zany le izy fa le hoe fametrahana ny tena hoe fifidianana madio dia tsy misy afa-tsy ny hoe ny mpitondra amin'izao fotoana izao sy ny seny amin'izao fotoana izao tsy maintsy ravana ary tsy ireo ny tondra sy tatana ny fifidianana fa tsy maintsy olona tena manana ny maha izy azy ary tsy voareborebo ny kolikoly fa tena mijery firenena misy malagasy be lehibe teanao an'izany satria manahy izy ny amin'ny hoavin'ny taranany sy ny hoavin'ny zanany tsy tia tabataba zany inona moa zany ny etaeta misy le bailleur de fonds zany tsy mety hanome volan'ny Madagasikara ikarakaran'le fifidianana inona ny antony satria manahy izy ny tsy isin'ny mangarahara fa ny anahy zany tena any am'le hoe tena le fitondram-panjakana sy le olona mikarakaran'le fifidianana mihitsy no tena olona neutre ary ny fieritreretako azy dia zao hoe be dia be ny olona eto Madagasikara afaka mitondra ny firenena ao anatin'ny volana Jolay mandrapatonga ny Desambra mikarakara ny fifidianana io fa raha tsy izay io dia za tena manahy mihitsy ny sin'ny zava-doza eto. Ny tsy fahamatorana ara-politika no namotika ny firenentsika hatramin'izay ka hatramin'izao raha ny nambarany ary hisako ny goavana ihany koa izany eo amin'ny ara-toekarena raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao aorian'ny fifidianana. Ny olana dia zao ny olona tsy nanana fahavononana hitondra firenena daholo le olona taty satria efa hatramin'ny repoblika voalohany zany olona tsy niomana ny mpanao politika fa efa tonga teo amin'le sehatra zany zay vao hoe anao politika amin'izay dia zany zavatra any zany ohatrany hoe mahatonga an'le tsy fahamatorana ara-politika ale tsy fahamatorana ara-politika io no azo lazaina hoe loza mitatao mahatonga antsika tsy tafavoaka hatramin'izao ny fifandraisan'ny politika sy ny ary-pirenena mantsy ireo tena mifandray sy mifamatotra zao satria ny politika entin'le mpanao politika zany no ahafahana mampivoatra na mampietry ny ary-pirenena miemotra zany le ary-pirenena malagasy dia lasa anisan'ny firenena farahidiny tsika nefa tsy tokony ho zay mihitsy ny toerana misy atsika fa raha ohatra le mpanao politika zany miezaka hoe manome fandripahalemana an'le olona rehetra manome fahasalamana an'le olona rehetra manome fanabeazana ny olona rehetra dia mino afa olona afaka andraraha tsara. Ny politika no tena mampitovy isika malagasy amin'ireo firenena afrikanina hafa indrindra fa ireo zanatany frantsay teo aloha rehefa manakaiky ny fifidianana filoham-pirenena tahaka izao manana ayahy amin'ny mety ofisian'ny alabato ireo antoko avy amin'ny efanoerana andrasana ihany koa no mety ho fepetra raisin'ny mpitondra manoloana ireo tsikera sy ny fanamarina maro sambihafa ataony antoko politika sy ny firaisamoan'ny pirenena.
fa manahirana ihany koa amin'izao fotoana ny famatsim-bola ireo mpandraharaha eto an-toerana raha ny fanazavana ireo mpamatsy vola manao ny asa fandraharana sy mampiasany volany eto Madagasikara ankehitriny. Antony marefo ireo orinasa misehatra amin'ny lafiny maro eto amintsika amin'izao fotoana izao izay namafisiny zava-misy ankehitriny. Manano sarotra ny fitadiavana mpandraharaha matianina sy matotra eto Madagasikara hoy ireo mpamatsy vola tonga eto an-toerana. Ankavitsiana ireo mpandraharaha izay mamaly ny fenitra afaka manome ny fampandrosoana maharitra. Amin'izao fotoana, ireo mpandraharaha afaka manodom-bola manomboka amin'ny 500 tapitrisa ariary hatramin'ny 2,000 ariary no afaka omena famatsim-bola raha ny fanazavana hatrany. Mitady hitetika asa hovatsiana avokoa ny akamaroan'ireo mpamatsy vola sy banky maro samihafa. Azo lazaina hoe vaovao tsara izany, saingy ny lafiratsiny kosa manano sarotra ny fandraharana eto Madagasikara. Sakana ho an'ireo mpandraharaha malagasy ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa. Sarotra ihany koa ny mandrindra orinasa manoloana ny fahalafosan'ny vidin'ny herinaratra, fa indrindra ny tsy fisian'ny herinaratra any amin'ny faritra maro samihafa. Lavitra ireo mpamatsy vola no misy any Madagasikara. Raha dia anondrana ianao, sady ela no sarotra toy izay ihany koa ny fanafarana entana, izay sady ela no sarotra hatrany. Ankoatra izany ihany koa, sarotra ny fiarahana miasa amin'ireo sampandraharaha-mpanjakana isaky ny farany taona. Mahazo ireo karazana naoty samihafa sy ny fanitsiana raketra izahay. Reçoivent des notifications de redressement fiscal sans avoir rien demandé à personne. Vitsy ireo orinasa eto Madagasikara manaja ny sehatra maha-olona sy mitsindry ny tontolo iainana. Ireo fepetra ireo izay isan'ny takiana ireo mpamatsy vola hatrany. Arak'izany, miara-miasa amin'ireo vondrona orinasa toy ny SIM ireo mpampiodom-bola ahafahana manamora ny famatsim-bola eto Madagasikara. Izay ihany koa no hoentintsika misento vetivety anaty doka fohy ny karazana aretina sy ny fahavoazana. Ateraky ny rano maloto sy ny fotaka mbola iainan'ny mponina taorian'ny fandalovany Rivodoza Fredy Antoliary. Eo ihany koa ny fiatraikan'ny Rivodoza amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny taremarika momba io taremarika momba izay fampianarana izay amin'ny ankabeny izay ho tateriny fitiany okoloana ihany koa rehefa avy eo. Aza misaraka aminay ary mandrapitafa vetivety. Finday kado, smartphone na vaovao be, S Prime. Finday raitra ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399,000 ariary. Misy fihenam-bidy koa amin'ny finday iFill Prime, FM Prime sy ny Mifi 4G. Tonga vahaingana any amin'ny Telma-shop anjifan'ilay ho anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Nisy rivotra fofofo be ny teny tsara feno varim-bazaha na leibina daholo voanina voaloboka sy voanjo ary ny fangaro ka nanomeny biscuit complet gouty mampahavitrika antsika isan'andro. Biscuit complet gouty vita avy amin'ny lafarina feno otrikaina ho an'ireo te ho salama sy atanjaka be. Gouty mahameriny anio. Atenatra ny araba tombo klasy tombo vavy mbola tafaradalana aminay ao anatin' izao tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy zao avy hatrany dia Iazo Antoliary tsika nokafana izay tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao zay mbola miaina ao anaty fotaka sy rano maloto ireo mponina Antoliary hatramin'izao taorian'ny fandalovan'ilay Rivodoza Fredy farany teo. Maro ny karazana aretina sy ny fahavoazana amin'ny tranga vokatrio raha ny fanadihadiana natao tamin'ny fokotany maro tany antoerana Bonhomme Élisée Koltoriary. Mbola miaina ao anaty fotaka rano maloto ny ankamaroan'ny mponina monina amin'ny toerana iva eto an-tampon-tanàna ny Toliary hatramin'izao. Taorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Fredy teo iny. Vokatr'izay tsy mandeha amin'ny laony ny velon-tena andavanandron'izy ireo, efa manomboka miseho ihany koa ireo aretina toy ny bay sy ny parasikankana. Ato lahay zahay zafiko le mijaly zahay me rano toy mba mila fitaraigna aminareo manampahefa tompondily lahy fa tsy ataonay mihanto raiky tsajahina ny to fa misy herignandro sokolony tsy hany tsy rano baba iaby tsy sandrianako tohinaneo lotraka aby mba toa mihanto io avao tsy nakaja tsy agnazy tombo ko aby mipoloky eto io masaky io
sy magnano mangirifiry eto agny le ho ino igny le tsy sakilia apety atao hanangy to meninginingy avao saky aby tombo to ola ihany tena ty borotsiky tena toa hongahin'olo sy misy ty hamonomoran'olo antena le hamaty tena rano toy itoy tsy misy olo manentana amy rano toy tsy eriky zahay fijalia tsy ho fijalia ity ataoko hananiky mirazorazo hananiky nainay miaviasy kilony toy tsy misy mpanentaka toy moa hananiky toy tsy mampijaly anay mahavy parasikanka hanaky toy maro ty raha boana ka hanao akory moa zahay fa mipetsaka amty plasinay ty entanay tsy misy nandesy kilony iny ty karatsy amy ty ino amy ty kopi ny fanisorana ireo rano mihandrona no hany vahaolana hialana am'izao toejavatra izao araka ny fitarainan'izy ireo taray ilay zahay mikasika amy rano toy mba mositony fa mijaly zahay tsy miasa tombonay naniky toa zahay tsy mahaleha hanohaninay fa tsy hitanay ka rano toy zava-dehibe tokony halana reo mangataky zahay amy ty lehibe mba mangataky zahay leha amy rano toy mba ho halanjosy fa fijalianay zao tsy raha mbiaka ho afaky moa fa ty rano toy mahavy raha maro safe laha tsy misy parasikanka toy maro ty raha boana mijaly zahay maro maliniky ty maro kila nzay io zao laha miratsoratso amy tena rano maloto hanaky toy to moa hanaky toy fa mivadiky raha hafa tokony fao nisia siro ae havilinao sorety hanihanina tsy hitanao tsy eriky zahay amy gymnase eo zahay fa niroaha bakao nefa tranonay mbo tsy maiky misy resaky fa hoe tsika hamaray hizaravary amy daboly any lafa bakany tonga de moly antsano ory tranonay to mbo toborano mbo tsisy hainay pitsaha toa manoloana ireo rehetra ireo tsy afaka hamaly ny filana roponina araka ny tokony izy ny tompon'andraikitra etoliary na dia nisy aza ny baiko nomeny filoham-pirenena sy ny prime ministre tamin'ny fandalovan'izy ireo taty amin'ny faritra Antsimondrefana miara mahita tsika miara mitsara fa izao nombo iainatsika amin'ny androandroany izao koa miantso ny tiaranombo-nantoka rehetrarehetra efa vita zay ny arabe efa vita zay ny fanadiovana ny tanàna fa tsy ho azo adinona kosa ny aty ambany tanàna fa anisan'ny tena marary ary tena miteraka tsy fahasalamana ho an'ny vahoaka ty fotony lay izy satria efa maro amin'ny ankizy ny vehivavy ny be antitra fa lasa miteraka abay koa eto izay manao antsoavo asany angambany mianjy ny baiko ny filondray mandevo zay ny fo amin'ny toromasony zay fa ny olana eto dia hoe ny tsy fampian'ny solika ahafahana manodina reo milina ireo tsy vitan'izay tsy fampian'ny solika zay fa ara-pitaovana kosa noho ny olana ny canal d'évacuation dia tsy maintsy mampiasa tiolavabe vahaolana maharitra no andrandray ny vahoaka mba isoroana sy hialana amin'izao fijaliana mianjady amin'izy ireo izao fa isan'ny tondra takaitra mafy tamin'ny fandalovany rivodoza Fredy moa ireo mpianatra raha nitatitra ny bureau nasionaly misahana ny loza voajanahary farany teo mahery ny 790 ny mpianatra voakasika tao anatin'izay izany hoe 170 ny fianarana voakasika enindro sekoly rava tanteraka 770 rava tamin'ny apahany ary efitrano fianarana 770 ny ala tanteraka ny tafony ireo no manome ireo mpianatra 770 voakasika ny fandalovany rivodoza Fredy ireo ary tany amin'ny faritra vadivavy ny 705 mahery ity tranga ity izay namafy ny olana misy manodidina ny fampianarana amin'izao fotoana izao tahaka ny mahazatra rehefa larobia toy izao dia tonga eto ny mpanao gazety hitondra amintsika ny antotanisa tsara ho fantatra mahakasika ny aloha hevitra iray ho amin'ny androany dia nisehitry ny fampianarana no nisafidia ny fitianokoloana hoentina amintsika ny atokantrano any amin'ny tiala ity miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao fitia nomboantsika azy manahoana ny tahany fahaizana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao miarabanao Yves Richard dia miarabantsika rehetra ny atokantrano izay manaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity raha ijerintsika ny fahaizana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara araka ny hitantsika amin'ny sary zao raha ny faritany
Madagasikara dia faritra miisa 5 amin'ireo faritra 13 no hita ho ambany dia ambany ny tany fahaizana mamaky teny sy manohatra, zany hoe faritra mena izy ireo amin'io resaka fahaizana mamaky teny sy manohatra io, ohatra amin'izany ny any Melaka, ny any Atsimo Andrefana, ny any Androhy, Anosy, ary koa ny amin'ny Enabe mahatratra hatrany amin'ny 450 isanjato ny tany izay fahaizana tsy fahaizana mamaky teny sy manohatra izay raha any amin'ireo faritra azo lazaina hoe mena ireo. Raha ijery kosa isika ireo faritra hita amin'ny loko mavokely zany amin'ny faritany Madagasikara eo amin'ny 550 isanjato hatramin'ny 450 isanjato izay tany fahaizana mamaky teny sy manohatra izany, isany amin'izany ny any Boeny, ny any Betsiboka, ny any Rombe ary ny any Antsimo Antsinanana. Raha ho any eto afovoantany kosa ny any amin'ny faritra Fianarantsoa sy ny eto Antananarivo, isan'izany ihany koa ny any avaratry Madagasikara dia azo lazaina hoe tsara izay fahaizana mamaky teny sy manohatra izay. Amin'ny ankapobeny araka izany dia mahatratra 770 isanjato ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ho an'ireo zaza manomboka amin'ny 12 taona raha ny tatitry ny RGPH 3 tamin'ny taona 2014. Fa raha nikasika kosa indray ny fari-pahaizan'ireo mpianatra, izany hoe ireo mpianatra tsy nandia sekoly manomboka amin'ny 9 taona no hojerevantsika, hita ho samihafa be mihitsy raha ny tany hojerena any amin'ny faritra ambanivohitra sy tontolo andrenivohitra, zany raha ny eto Madagasikara ohatra raisika voalohany amin'izany raha ny eto andrenivohitra dia mahatratra 7 isanjato ireo mpianatra tsy nandia fianarana zany raha ny any amin'ny tontolo ambanivohitra kosa dia mahatratra 520 isanjato ireo ankizy tsy nandia fianarana, izany hoe avo efatreny be izao zany ireo ankizy tsy nandia fianarana any amin'ny faritra ambanivohitra raha ny hitantsika amin'ny sary hatrany. Fa raha ijery kosa indray isika ny mikasika ny fivoaran'izay fahaizana mamaky teny sy manohatra izay ho an'ireo ankizy manomboka amin'ny 5 taona hatramin'ny 420 taona teto Madagasikara, manomboka tamin'ny taona 5 no jerentsika dia nahatratra hatrany amin'ny 450 isanjato ny fahaizana mamaky teny sy manoratra manerana Madagasikara io antotanisa io. Ny taona 2014 kosa dia nahatratra 770 isanjato izay tany fahaizana mamaky teny sy manoratra izay. Ny taona 2014 no nahatratra 20 isanjato ny fahaizana mamaky teny sy manoratra, ary ny taona 2014 kosa dia nahatratra 20 isanjato ny fahaizana mamaky teny sy manoratra amin'ny ankabehany eto Madagasikara. Raha izay ny mahakasika an'izay tany fahaizana mamaky teny sy manoratra izay isamparitra sy isaky ny ataontsika hoe ny any amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny eto andrenivohitra ihany koa. Manahoana kosa indray fitianokolona ny mahakasika ny fialanandarana ny an-tsekoly, raha manana ny taremarika mahakasika izay ianao? Raha izay fialanandarana an-tsekoly izay azo lazaina hoe tsara aloha teo ny fiakaran'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra, saingy hoe niakatra ihany koa zany izay fialanandarana an-tsekoly izay araka ny hitantsika amin'ny sary. Raha ijeritsika tao anatin'ny 10 taona nanomboka tamin'ny 20 hatramin'ny taona 20 dia niakatra izay fialanandarana an-tsekoly izay. Ny anton'izany moa dia ny fanambadiana loloatra ho an'ny vehivavy dia eo ihany koa ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Raha ijeritsika dia nahatratra 30 isanjato tamin'ny taona 20 raha toka niakatra 20 isanjato kosa tamin'ny taona 20 nahitana fiakarana izany ny fialanandarana an-tsekoly raha ny teto Madagasikara manokana. Raha mikasika kosa indray ny fialanandarana an-tsekoly any amin'ireo faritra maro samihafa manerana Madagasikara araka ny hitantsika amin'ny sary zao dia ny any Toliara lohatreto zany no azo lazaina hoe ambanin'izay tany fialanandarana an-tsekoly izay 10 isanjato, ny Antsiranana 9 isanjato, ny any Mahajanga 7 isanjato, ny ao Fianarantsoa 5 isanjato, ny Tomasina 20 isanjato, ary ny eto Antananarivo izay azo lazaina hoe ambony amin'izay fialanandarana an-tsekoly izay dia mahatratra 24 isanjato. Isan'ny anjo misongadina tao anatin'ireny kisarona raha tsika ireny hoe miakatra ny tany fialanandarana any an-tsekoly raha ny zavamisy tao anatin'ireny taona maro samihafa ireny ary ny fanambadiana loloatra no isan'ny anton'izay. Fa manahoana kosa ny zavamisy nandritra ny vanim-potoana ny tao aoriana ny valina retina Covid-19 ity?
Taoriana ny valanaretina Covid-19 dia azo lazaina hoe niena ny faripahaizan'ireo mpianatra izany noho ny antony maro samihafa hitantsika ihany koa ny fiobonana nandritra ny valanaretina Covid-19 raha ny tany ho jerevantsika 3.3 isanjato amin'ireo mpianatra any amin'ny ambaratonga fototra no vinavinaina atratratra ny amin'ny ambaratonga ambony raha ny tatitra izay navoakany UNESCO taoriana izay valanaretina Covid-19 izay. Raha ny hitantsika eto amin'ny sary araka izany dia manomboka any amin'ny préscolaire ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona 7 isanjato ireo zaza latsaky ny 5 taona no tonga eny amin'ny ambaratonga fototra eny amin'ny préscolaire miakatra kosa indray izany. Raha hijeritsika ny eo amin'ny ambaratonga voalohany izany hoe any primaire dia 2.20 isanjato hatramin'ny 7.20 isanjato eo ireo ankizy tonga eo amin'ny ambaratonga voalohany. Raha mikasika kosa indray ny eo amin'ny premier cycle du secondaire dia mahatratra 30 hatramin'ny 4 isanjato ireo tonga ankizy tonga eo amin'ny classe de 6e hatramin'ny classe de 3e ny farany dia ny 2e cycle du secondaire dia mahatratra any amin'ny 10 isanjato ireo ankizy tonga eo amin'izay classe ay izany hoe seconde hatramin'ny famaranana eny amin'ny lycée. Araka izany dia mahatratra ray faingo 4 tapitrisa ireo tanora no tonga any amin'izay classe famaranan'izay zany raha ny hita amin'ny akapeny. Ankasitrany ianao fitianokolona ny tondran'izay taremarika tsara ho fantatra mandidina ny sehatry ny fampianaran'izay. Anoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia misokatra amin'ny endriny vaovao an'ireo mpanjifa maro. Ny any amin'ny Canal Plus tanao atao front ambodivona amin'izao fotoan'izao. Tsy mitsahatra manatsara ny tolotra ho an'ireo mpanjifa hatrany araka izany ny eo anivon'ny Canal Plus amin'izao fotoana. Ankilan'izay eo ihany koa ny fanomboa amin'ny promotion mafana ahafahana mahazo ny bouquet évasion amin'ny vidiny 9 ariary manerana ny anosy fitianokolona. Navaozina ny botika Canal Plus etsy amin'ny tanàna front ambodivona tanjona amin'izany anomezana fahafampo ho an'ireo mpanjifa amin'ireo karazana tolotra maro samihafa. Misongadina anatin'izany ny promotion mafana manerana ny nosy. Nisy fanavaozana natao lehibe zany tato amin'ny botika izay ahafahantsika mahita ny karazana programa rehetrarehetra arakaraky ny tematika misy ny tematika sport, misy ny tematika série, cinéma dia misy koa ny divertissement. Dia afaka aminavikehentsika mijery ny ao anatiny. Ankoatr'izay misy koa ny monolite izay mamoaka ny programa isaky ny isanandro ahafahanareo mahafantatra hoe inona ny zavatra se passer amin'ny programa androany. Dia ny ankoatr'izay ararotsika eto ihany fa manao promotion be ny promotion mafana ny anarany ny Canal Plus Madagascar amin'izao fotoana izao. Dia manerana ny nosy izy io 9 ariary no anjifantsika anazy dia mahazo ny bouquet na ny tolotra évasion ao anatin'izay. Maimaimpona ny installation ho anareo rehetrarehetra izay mbola tsy nampiasa zany. Tsy diso anjara ihany koa ireo mpanjifa ny Canal Plus. Misy ny tolotra ho an'ireo karazana bouquet eo anivon'ny Canal Plus hatrany. Ankoatr'izay, misy ny fanomezana maro samihafa izay afaka sarihina ao amin'ny tsenam-barotra Canal Plus ambodivona ho an'ireo rehetra tonga eny an-toerana. Fa tsy diso anjara ao anatin'izany koa ianareo izay efa mampiasa Canal Plus. Misy ny 15 jours to Canal Plus amin'ilay bouquet complet atolotra Canal Plus ho anareo rehetrarehetra na efa tapakara ny abonnement anareo mampiditra manao réabonnement amin'ny Canal Plus dia manjifa sy mahazo an'izay avokoa misitraka an'izay avokoa. Dia ho an'ny eto amin'ny store Canal Plus manokana eto ambodivona dia tongafa fa izay mandalo rehetra amin'ity volana martsa ity dia mahazo goodies tolotra cadeau maimaimpona ho fahatsiarovana daholo eto amin'ny store Canal Plus tanao Waterfront. Afaka manantona ny botika Canal Plus ambodivona araka izany ireo mpanjifa hisitraka ireo tolotra maro samihafa. Faraky ny fanatsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao tamin'ity ala ity. Manjakazaka ny sinoa izay miara-miasa amin'ny commune sy ny fokotany any Ambatomirahavavy amin'izao fotoan'izao. Raha ny fitarainana voaray tamin'ity androany ity io teratany sinoa io izay manangana foto-drafitrasa tsy nahazon-dalana ary ahina hitera-doza ho an'ny mponina ao an-toerana amin'izao fotoan'izao. Daniela Mino Artso. Anisan'ireo commune mamokatra ary mpanondrana voatabia maneran'ireo faritra maro eto Madagasikara toy ny Antsirabe sy Antananarivo ary Fianarantsoa sy Morondava ireo tatsapamboly eto amin'ny commune Antsosy district Ampetafo faritra Vakinakaratra. Amin'izao fotoam-pahavaratra izao dia mitaraina ireo tantsaha aty an-toerana
eo amin'ny lafiny famoam-bokatra noho ny faratsiany lalana izay tena mampikaikaika azy ireo. Tsy tonga ny fiara ty amin'ity toerana ity raha tsy ireo fiara tsy matao-dalana irery ihany ka sarety elana tsiny noho izay fifamadiany sary nandeha izay o rehefa avy eo ihany no anarahantsika ny fanadiadiana iny fa amin'ity aloha dia andao iverenantsika ny fanadiadiana mahakasika izay fanjakazakany sonoa izay any amin'ny iny ambatony ravavy iny andao arahantsika ny fanadiadiana entiny Daniela Amino Arso. Aina itera-doza ka moa izany an'olona maro ny fanorenana tsy ara-dalàna eny Ambatomravavy izay aliny tera-tany sinoa ny mpikambana eo anivon'ny malagasy miara-miainga. Ity farany izay nanamafy fa didy tsy andraikitra amin'ny mampikambana eo anivon'ny antoko ny miantso ireo tompony andraikitra amin'izay tranga mety itera-doza ho an'ny mponina sy ny manoro lalana mahitsy araka ny foto-kevitra hijoroan'ny antoko. Fantaritsika angamba fa ny antoko MMM na eo amin'ny fitondrana na tsy eo amin'ny fitondrana dia mandray ny andraikiny ary manoro ny olona hiditra amin'ny ara-dalàna, manoro ny olona ihany koa amin'ny lalana tokony zorany amin'izany fandarahan-dalàna izany. Dikan'izay zany tsy niandry ela izahay satria misy an'ity trano aorony sinoa ato ity izay tsy manara-dalàna. Fantaritsika angamba izy io fa ao ambanina tension 30 000 volt. Heritaona mahery zay asa heritaona sy tapany efa nisy olona maty teo. Io zany io trano io dia tsy nahazo permis. Tsara ho fantaritsika nefa fa rehefa misy trano aorona tsy ny amin'ny lalana ihany akory no angalana ny atao hoe alignement fa ny jirama indrindra dia tokony angalana ny alignement hoe firy metatra miala amin'ireny haute tension reny no ahavon'ny tranonao sy ny tokony elanelany mba hisorohana ny faty olona mety hitranga. Omaly zany zao ny zava-nisy dia ny piasa eo amin'io trano io dia nanangana vy amina fera azy dia nikasika tamin'le haute tension isaoran'Andriamanitra aloha fa tsy nisy anena foy fa tonga dia nirehitra izy dia nanapaka ny jiro rehetra amin'ity tapany andrefany ity. Inona ny vokatra izay zavatra izay? Vokany aloha voalohany indrindra eritrereto hoe manomboka tamin'ny tola après-midi teo maty ny jiro any amin'ny 7:30 vao miverina. Faty antoka amin'izay raha omerity tosika fotsiny amin'ny liara satria firy ny zionina mihodina eo satria io mamatsy vary amin'ny Tananarivo ray manontolo. Arak'izany, olona iray no efa namony ainy mainy ny courant tamin'ny taon-dasa amin'izao fotoana mitoy ny fanorenana ny foto-drafitrasa. Arak'izany, manao antso avy amin'ny jirama hijery akaiky ity fanorenana foto-drafitrasa eto an-toerana ity farany. Eto zany zay dia mbola mafisiko fa amin'ny mahatoko malagasy miara-miainga mandray andraikitra manoro lalana mahitsy dia miantso ny tompony andraikitra andray andraikitra farany zay aingana dia aingana mahakasika ny fanorenana tsy ara-dalàna io satria raha izao no mitoy dia tsy maintsy hisy faty olona indray eo raha pitso raha afaka pitso. Izay no tiana ampitaina aminareo ainao amanjery mba ampitaina ny vahoaka mba ampitaina ihany koa ho fantatry ny olona hoe tsy ny lalana ihany ange ny angalana alignement fa misy ihany koa ny alignement alaina amin'io resaka jirama io. Anatra ho an'ny sisa zany zay olona manorona trano rehetra ao ambanina tension fil ny jirama dia alao maka alignement ary miangavy ny jirama ihany koa andray ny andraikiny satria aza velan'ny olom-pirenena ihany aza velan'ny ministera tompony andraikitra ihany fa anjaranareo jirama ihany koa no miteny hoe efa io ve ny loza miantona ao amban'ny fil ny jirama dia tsy ahitana teny mihitsy ny jirama. Ankoatra ny fanorenana tsy ara-dalàna, isan'ny mampitaraina ny mponina ao an-toerana ihany koa ny fanakanana ny lalana izay fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Tsy misy intsony ny lalana fa ny mponina mivezivezy ary milaza ho manana ny fahefana feno tanteraka manoloana izany ny tera-tany sinoa tompony ny fanorenana. Io tera-tany sinoa io izay efa nifampiresaka mialota amin'ny komuna Ambatomravavy sy ny fokotany Voakasika ka tsy samy maneho hevitra intsony ireto farany na eo aza ny fitarainan'ireo mponina. Fanontaniana mipetraka ny hoe efa voavidin'ny sinoa ve ny eo anivon'ny fokotany sy ny komuna ka mahatonga azy ireo angina tahaka izao. Avy any Ambatomravavy dia andao hiazo ny distrika ny Betaf vetivety ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Mitarain'ireo tany tsapamboly ao amin'ny komuna Antsoso distrika ny Betaf noho ny faratsiany lalana ny antoerana izay tsy tonga ny fiara intsony amin'izao fotoana izao. Isan'ny olana goavana ny eo amin'ny lafin'ny fitaterana ireo vokatra ka voatery tsy maintsy mandeha an-tongotra 13 kilometatra ireo tantsaha mahazo ny tapitanàna ao Betaf. Ity komuna ity izay mpamokatra tsy manondrana ny voatabia manerana ireo faritra maro eto Madagasikara. Andry Nirina Randriamiarsoa Kolo Antsirabe. Anisan'ireo komuna mamokatra ary mpanondrana voatabia manerana ireo faritra maro eto Madagasikara toy ny Antsirabe sy Antananarivo ary Fianarantsoa sy Morondava ireo tatsapamboly eto amin'ny komuna Antsoso distrika ny Betaf faritra Vakinakaratra. Amin'izao fotoam-pahavaratra izao dia mitaraina ireo tantsaha aty atoerana eo amin'ny lafiny famoam-bokatra noho ny faratsiany lalana izay tena mampikaikaika azy ireo. Tsy tonga ny fiara ty amin'ity toerana ity
raha tsy ireo fiara tsy matao-dalana irery ihany ka sarety sy moto no ifamezivezen'ireo mponina hitateran'ireo vokatra na ihany koa mandeha tongotra miazo any tampon-tanànany Betafo. Misy fiantraikany tena misy fiantraikany tokoa satria raha marina dia ty tapany avaratra ty zany dia atao hoe faran'izay mpamboly vary indrindra hoe resaka boly abotra voatabia sy ny ovy dia misy fiantraikany tokoa satria nitsarama ny sarety atraty tanàna mango manokana fotsiny. Tsarama ny sarety zao mivoyage raika iny amin'ny 2 vao tonga iny amin'ny votrany commune zany voyage ny ray sarety dia misy fiantraikany mihitsy amin'le faratsy ny lalana zany fa tokony ny tomobile sahala amin'izany ity handranja le vokatra ny tatsaha zany dia misy fiantraikany mihitsy le lalana ratsy. Zahay zany raha atao hoe hanamboatra n'ity lalana ity azy dia tsy ampy ny fitaovana dia mba mangataka mihitsy zay hoe mba hisy fitaovana zany hoe hanampiana an'le fokon'olona mihitsy zany amin'ny fanamboarana ny lalana ohatran'izao satria tsy ampy ny fitaovana ny fokon'olona zany na mesaka aza dia hiatsandro fotsiny fa tokony mba hisy hoe fitaovana zany hoe hanampiana an'le vahoaka zany amin'ny fikarakarana ny lalana. Efa maro ny ezaka nataon'ireo fokon'olona taty an-toerana amin'ny fanamboaran-dalana raha ny nambarany ben'ny tanàna ny commune Tsoso. Tsy misy fijerevana manokana sy fandraisana andraikitra mba ataon'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny faritra Vakinakaratra ohatra any ity farany amin'ny fijerevana manokana ity commune ity. Raha ny fantatra dia lolon'i Madagasikara avy amin'ny antoko MMM no an'olom-panjakana tonga taty an-toerana nanamboatra ireo tetezana miisa 2 izay mampifandray fokotany maro. Malala aloha ny faratsian-dalana eto amin'ny mampitohy ny Betafo Tsoso mihitsy. Ianareo zao niezaka nakaty dia akaiky ny Betafo dia efa voasady ny tôbila. Dikan'izay tsy atsoso rery lalana fa hatrany Betafo mihitsy dia efa ratsy ny lalana. Raha malala iny lalana iny tena ratsy lalatany moa ny lalana makaty Tsoso dia anisany hoe tsy mateza zany lalatany zany. Tsisy kanivao moa zany manodidina anazy, tsisy vato na anona fa dia tany be fotsiny dia miotsaka matetika ihany koa le lalana. Hatreto aloha ny fandraisana andraikitra ny commune dia tanamaro zany no nataon'ny commune ny alalan'ny hoe fokon'olona mandeha mamety tanana ny fanamboaran-dalana. Tsisy asa-panjakana mihitsy ny lalana taty zany fa hatramin'izay dia fokon'olona namaky ny lalana fokon'olona mikarakara ny lalana fokon'olona atao indroa isan-taona ny fikarakarana ny lalana dia araka ny mahalala tany anazy moa dia simba rehefa tonga ny fahavaratra. Hatreto aloha zany tsy ny commune Tsoso ny tsy voajery ny gouverneur fa ny commune rehetrarehetra saika fa tsy hoe izy rehetra akory fa manana an'izay ny faritra fa tsy haiko hoe miasa amin'inona le an'izay aloha hatreto fa raha ny tokony izy tokony mba fantan'izay hoe ary misy commune marefo ny lalana vahoaka tatsaha daholo ny any aiza ny amohan'ireo vokatra dia tokony ho hitandry zareo zao zavatra rehetra zao na dia 4x4 rary sahirana tonga aty Tsoso moto ihany zao mba afaka aty rehefa fahavaratra dia 4x4 ohatra zao zany mba afaka aty izay sorana be dia be moa fa nisy ny fahavitany tetezana tao aloha zany iny mba hoe afaka ny 4x4 fa taloha ary tsisy 4x4 raha tonga aty zany. Araka izany dia mianao anatin'ny faratsian-dalana tanteraka ireo tatsapamokatra voatabia atao anatin'ny distrikta amin'ny Betafo amin'izao fotoam-pahavaratra izao izay anisany tena mampalaza ity faritra ity. Vatafatsangana ny komite teknika manomana ny hetsika ho fahatsiarovana ny tolom-panafahana ny 7 Martsa 7 ho amin'ity taona ity hiavaka raha ny fanazavana ny fanamariana ny tolom-panafahana izay isan'ny manandanja tamin'ny tantaram-pirenena. Ankoatra ny hetsika samihafa tamin'ireo toerana ny isy ny ivo ny tolona ny taona 7 toy ny tao Moramanga sy Manakara. Ny 12 ny volan'izao no isokatra rapomba ofisialy ny fanamarian'izay ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina andao arahantsika ny fanampanazavana. 20 Marsa 13 sy 20 fankafana amin'ny fomba ofisialy eny amin'ny zaridaina Nanosy. Ny 13 Marsa kosa fizaham-pahasalamana ho an'ireo mpiatetinandrazana izay mbola velona amin'izao. Ny manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 Marsa kosa dia misy ny fampirantiana. Eto zany dia tsara ny manamarika fa mizara roa ny fampirantiana. Misy ny fampirantiana izay atao ao amin'ny zaridaina Nanosy fa misy koa zany fampirantiana izay mitety lisea eto Antananarivo. Ny asabotsy 20 Marsa dia misy ny fotoam-pivavahana eny Soamanandrarina amin'ny 3 ora. Ny Lahady kosa eny 20 Marsa fotoam-pivavahana izay karakarainy ny FFKM izay atao ny katedraly ny FJKM Analakely. Mazava ho azy ny 7 Marsa fametrahana fehezam-boninkazo sy fampiroboroboana ny afo tsy maty.
fa ho tanterahana ny 20 martsa 3 ihany koa ny Telma semi-marathon andian'ny fahatelo izay karakarain'ny fédération malagasy ny atletisme sy ny Telma eto Antananarivo renivohitra moa zany no anaovana azy izay iaingany amin'ny kianjana Larbi. Ifantenan'ireo atleta andray anjara amin'ny Jeux des Îles ihany koa ny fananana raha ny fanazavana. Henri Florian. Tahaka ny fanao isan-taona, ny datin'ny 20 martsa ho avy izao no tontosaina eto Antananarivo renivohitra. Ny Telma semi-marathon andian'ny fahatelo. Sokajy maromaro no andraisan'ny mpifaninana anjara amin'izany. Ao ny sokajy senior, junior, vétéran izay hanao ny hazakazaka ao anatin'ny 20 kilometatra ary ny senior sy cadet izay hazakazaka ao anatin'ny 10 kilometatra. Marathon Telma andian'ny fahatelo izay tontosaina eto amin'ny Antananarivo sy komina Morakely izay natokoteo ihany dia fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara amin'ity taom-pilarovana 30 solon'areo ity ary tena zava-dehibe dia eo no mbola misy angalana ireo atleta izay solon-tenantsika amin'ny fiatrehana ny Jeux des Îles de l'Océan 2023 izay tanterahana eto Antananarivo Madagasikara. Misy olona izay ho qualifiena zany eo ary misy efa olona fa ho qualifié zany ao anatin'ny ireo mandray anjara ireo satria moa zany tokony misy stage izay mandehana amin'ny atleta mandeha Dakar sy mandeha Kenya nefa moa mbola eo mpikarakarana sy mpanona manana ny ministera dia mbola tafiditra toerana zareo dia mandray anjara ihany zany ireo atleta efa qualifié ireo amin'io semi-marathon ny 26 marsa izay tontosaina eto Antananarivo. Misy ihany koa ny fanatsarana sy ny fanohanana amin'ny metimety kokoa ataony Telma Madagasikara mandritra ity esika ity. Isika izahay karakara miaraka ny fédération anao izay mety afaka indrindra ny amin'ny fanatsarana voalohany indrindra ny amin'ny karakara mba hatomobana soatsara izany Telma semi-marathon eto Antananarivo izany. Ankoatra izay dia karazana teo ny fanohanana izay entina miaraka amin'ny fédération izay ny amin'ny fanohanana ny entinana no fanohanana izany ny amin'ireo fankasitrahana ireo atletantsika miazakazaka mandritra izany semi-marathon izany dia ny fanatsarana izay fankasitrahana izay no rezana natao lamafisina kamoty andian'ny fahatelo ity dia ho hitantsika eny amin'ny stade Larbi amin'ny anazy. Ankoatra ireo sokajy voalaza etsy ambony ireo, hisy ihany koa ny sokajy Kids Athletics ho an'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly entina mpiroborobona ny taranja. Ny alahady 20 martsa izao araka izany ny fotoana ho an'ny Telma semi-marathon andian'ny fahatelo izay tanterahana etsy amin'ny kianjana Larbi. Any ivelany dia miantso ny firenena Amerikanina mitsahatra ny fanatanteran'izy ireo. Nsidina amin'ny alalan'ny drone manamorona ny sistan'ny firenena Rosiana amin'izao fotoana. Mahazo voan'ny Rosia ao États-Unis ho Mali. Drone Amerikanina iray no ny anjera nandritra ny sidina nataony atao amin'ny faritra misy Mer Noire taorian'ny tifitra izay nataony tafika anabakabaka Rosiana. Un incident qui renforce les tensions. Mihamafana ankehitriny ny toetra raha eo amin'ny Rosia sy États-Unis taorian'ny fianjeran'ny drone Amerikanina iray tao amin'ny faritra misy ny Mer Noire. Fiaramanidina Rosiana miisa roa no voalaza ho nanao ny tifitra nabakabaka ka nahatonga ny fianjeran'ity drone ity raha nambaran'ny tafika Amerikanina. Manamafy ny tsy fisian'ny fahaiza-manao sy mety hitera-doza ny zavatra nataon'ny tafika Rosiana raha ny fanazavana hatrany. Etsy ankilany, niaiky ny firenena Rosiana fa nisy ny sidina nataon'ity drone ity tao amin'ny Mer Noire, saingy tsy nisy no fampiasana fitaovam-piadiana manoloana ny fianjerany. Ny antso ny masoivon'ny Rosia ny États-Unis hitondra ny fanazavana araka izany ny fitondram-panjakana Amerikanina. Nambaran'ny masoivon'ny Rosia tamin'izany fa ny fametrahana ny fifandraisana ho an'ny tombotsoa eo amin'ny firenena roa totany tanjona fa tsy nisy ny fifandirana. Miroso ankehitriny ny famahana ny olana eo amin'ny Moscou sy Washington manoloana ity tranga ity raha ny fampitam-baovao. La désescalade à l'heure actuelle. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany hankasitrahana hatrany ny safidinao. Tsy misaraka amin'ny fitalavitra kolo ary mbola anasananao hatrany ho amin'ny toy ny fandaharana mandra-pitafa indray ary veloma tompoko.
Touba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.